Mahakasika an'ilay code de la communication isika ity zavatra ho resahany ty a efa nanantsika zany le code de ny vakina hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Io code de la communication io a dia misy andininy 700 zany hoe misy article miisa 700 zany a ity code de la communication ty. Io zany hoe lalàna ifeny fifandraisana eto Madagasikara ary nambarany ministra tompon'andraikitra moa fa hoe nakana ny hevitra mpanao gazety rehetra izy io a ary teo ny mipetraka ny olana satria ny mpanao gazety a de milaza fa be de be ny zavatra namboarina tao anatiny izay tsy nakana ny hevitry ny mpanao gazety tsony a tatorino. Ohatra am'izany a efa mifanarahana fe ho tsoahana tao ty le article 20 mahakasika le hoe loi sur la cybercriminalité ty mbola ao. De maromaro zany zavatra namboarina de ino izy efa alefany amin'ny efa tena olona de zay no manahirana ao anatiny. Ny tompon'andraikitra teo anivon'ny PNUD mazava tsara hoe rehefa nandeha le atrikasa tany Antsirabe sy teto Antananarivo a ny toetsaina nanentana ny rehetra rehefa nanangana ny code de la communication ty de ny hoe esprit de liberté. Zay zany tena nitandrovana hoe tandremo manohitohina fahafahana ilay code. Fa rehefa nivakina ity code de la communication zay misy article 700 namboamboariny tao amin'ny gouvernement tatao de io tompon'andraikitra amin'ny PNUD ihany no nyteny hoe tena esprit de répression, toetsaina te amoritra mpanao gazety ny lalatsaina ny tondrana an'ilay code de la communication. De mba manararoatra kely ihany a satria nahazo message zany tao aorianan'le fandarantsika farany teo hoe tsy azonay Ismaël le natonga anao nyteny hoe ireto no raha ohatra ka lany io lalàna io hoe reto no mpamono ny fahafahana. De nanonona olona maromaro tokoa aloha ery Rajaonarimampianina, Mafalo Olivier, tsy lavina Ralaindimby, Andrenjato Fonson, Olontina Real, Paul Rapa. De hoe tsy azo nono na tonga hoe inona ny idiran'ny ohatra hoe ny ministre mponina am'izany a, inona ny idiran'ny Paul Rabary ministre n'éducation, inona de mba hazavaiko kely ny antony na tonga any tena satria zao ny projet de loi de volavolan-dalàna miainga ao amin'ny gouvernement atolotra ho lanina eny amin'ny parlement. Za mieritreritra fa mialohan'ny voanja ny projet de loi zany a de mba misy ady hevitra atao ao amin'ilay gouvernement, misy fifandresen-dahatra ao amin'ilay gouvernement, indrindrindrindra mahatotoana zavatra be de be amin'ny asan'ny ministera isan'isany avy a, zany hoe code de la communication zany. Ka ny tenako zany mba nieritreritra hoe mpanao gazety zany Andrenjato, mpanao gazety zany Olontina Real, tsisy nalalan'izany Paul Rabary zany a raha tsy nandalo tremplin teto amin'ity radio ty
de nieritreretina zany hoe raha izaha hoe tokony efa mba nahity reo tao anaty gouvernement hoe ty kosa monsieur le premier ministre, monsieur le ministre anserasera mba so de tsy mety amin'ny asatsika tony satria ianao nge tsy hijanona ministra mandrakizay fa mety hoavy ny fotoana iverenanao anao gazety indray e. Nefa navelan'ireo olon'ireo nitsorika fotsiny le lalàna mba tsy ilazantsika hoe izy minakava mihitsy indray no manohana hoe ataovy zay hipetrahany io zavatra io eto Madagasikara. Ka izay no antony natonga hoe ho tazomiko ao anatin'ny mémoirako ny anaran'ireo olon'ireo raha ohatra ka tsy voakitikitika ity code de la communication io no tonga de ho ampiarina eto Madagasikara. Za moa de efa niteny tamitsika hoe lanio de ampiaro, lanio de ampiaro. Fa rehefa tena dinihana amin'ny ankapobeny code de la communication de ankoatrany tena manenoneny manko de le article 20 le hoe azo ampidirina ponja ohatran'izany. Fa tena maro ny article tena manahira-tsainy ao anatiny ty code de la communication ty ka ny santionany am'ireo no hotsiponiko angakaigna ndra zany tsy iresaka itsony lay article 20 io article 20 io le hoe inona moa le hoe afaka le aty am'le loi sur la cybercriminalité satria iny tena hoe makasika ny sehatra rehetrarehetra. Fa ny article 20 atao am'le code de la communication de milaza zavatra ohatran'izao: tsy azo ny mpanao gazety atao ny manakina olona amin'ny vie privé na fiainany manokana na de mpanao politika aza izy. Rehefa dinianao nefa le article tsy misy resaka mihitsy hoe inona ny atao hoe vie privé, tsy voalaza mazava le izy. Raha misy mpanao politika zany mba teneninao hoe nisy zavatra ohatr'izao nitranga ka mitory anao le mpanao politika hoe vie privé ako ny teneninao ho sahirana le mpanao gazety. Aka ohatra mba ampazava azy, ohatra zany misy hoe président na premier ministre na ministre, ny gazety Jeune Afrique namoaka hoe reto avy ny président franc-maçon, tafiditra ao ny président-tsika. De ohatra zany zao mamoaka hoe araka ny gazety Jeune Afrique de fantatra fa franc-maçon niditra membre tamin'ny 2013 Rajaonarimampianina filoham-pirenena de mety azo atakena ve zany zao satria hoe vie privé zany nefa izy filoham-pirenena. Ary tamin'ny ady hevitra momba ny fampelezan-kevitra tena nampitongilana ny fandatsaham-baton'ny olona ny fahafantarana hoe franc-maçon na tsy les candidats. Zany zany zao problème. Raha filoham-pirenena atraiza zany ny hoe filoham-pirenena azy sy ny hoe fiainany manokana. Raha filoham-pirenena ve zany zao filoham-pirenena ka manao visite privé any an-dafy ka misy olona meona tampoka aminy any na misy zavatra mitranga tampoka any na misy inona de hoe tsy tokony resahanareo zany fa vie privé. Atao amin'ny article fahenina amby roapolo de milaza le code fa ny fampiasana hainao aman-jery anaovana fiantsina na herisetra na fankahalana de voarara ny lalàna. Zany aloha tena normal zany ary toanatsika zany tsy anaovana an'izany ny hainao aman-jery. Ohatra zany hoe amina sehatra ohatran'izao de hoe makahala foko anankiray ianao na
mitona ny olona ny hoe raiso daholo vato manamboara bomba de ohatr'izao fanamboara anazy dia azeraria tsy mety zany tsy mety fa ny manahirana de zao atraizany ametrahana hoe fankahalana satria misy en'izany ato ohatra ary eto amitsika de matetika manao ady hevitra mitsikera ny communauté internationale fianakavim-be iraisam-pirenena raha mitsikera ny fomba fiasan'ny fianakavim-be iraisam-pirenena ve zany zao tsika na eo am'setria maneran-tany na eto Madagascar de hoe fankahalana zany zao zao tsika miresaka ny Frantsa matetetika satria le hoe hoavy ny 20 Jona de hoe fankalana vahiny ve zany resaka zany tiako olazaina de hoe mora kely zany ao am'le karazana kode ny fandroritana sy fanolanana satria tsy mazava ao amin'ny article 30 andininy fahatelopolo ty le efa natsidroko kely tamin'ny farany teo zay milaza hoe tsy azo atao ny misakana ny fety apetraky ny fanjakana ohatra zany zao miteny fanjakana hoe fety ny 20 Jona de eo aloha zany de efa mipetraka ny fanontaniana hoe misakana ahoana mo tsika zao manokatra ady hevitra hoe marina fa anamarika ny 20 Jona tsika mametraka fanontaniana be de be hoe ahoana ty indépendance ty ahoana nohatran'izao ahoana de azo dika ve zany fa manakana an'le fety apetraky ny fanjakana tsika ve zany tsy afaka miditra any amina ady hevitra ary za koa raha lasa ny saiko hoe fa manina ny fanjakana ny manoratra ao amin'ny artikla hoe misakana ny fety apetraky ny fanjakana fa ngaha mety misy afaka manakana ny fety apetraky ny fanjakana de eo no tena ahafahanao mamaritra hoe fanjakana matanjaka sa fanjakana malemy le fanjakana misy ny antony ty article ty raha mifandraisana azy de te aneo le fanjakana hoe rehefa miteny zavatra anankiray izy de tokony ho toteny ary tokony manaraka an'iny daholo ny rehetrehtra fa tsy misy tokony anokatra ady hevitra hafa de mety manahirana zao zany ao anatin'le raharaha article 34 tompony andraikitra amin'ny ady sona daholo na ny tompony radio na ny televizion na ny gazety ary mandohonitra raha tsy voalohany onitra fananana manokana mpanao gazety hoe akana an'izany io koa tena raharaha be io ty zany hoe manahirana ny mpitoro ho ny pira zay mpanao gazety de torina de rehefa torina ho ny pira de mandoa daholo zany karazan'olona voakasika zany rehefa tsy voaloha le izy de aiza ny tanimbariny ony manana trano firony aiza ny fiara zany atao zany zay hidepohena tanteraka fongatra fongotra zay mba fiherinao manokana nohona soratra na nohona teny zay natao ary iny no mipetraka foana hoe ahoana moa ny ananana mpanao gazety vola be tsy tanoano voasoratra ao anatin'ilay lamanty tiako ilazana amitsika hoe tsy problema na artikla iray fotsiny ny tena manahirana ato amin'ny télécode de la communication ty fa be de be ato amin'ny article 37 ohatra de hoe tsy azo atao ny manao diffamation mandritra ny vanim-potoana ny fifidianana eo ndray koa zany inona ny atao hoe diffamation
fatatsika ihany toetra ny mpanao politika sy ny zava-misy rehefa raikitra ny fifamelezana ny mifampelezan-kevitra any de diffamation ve reny. De raha mitoriny ray ohatra pehan'ny gazety anankiray de mamaly ndray ny gazety orara zany. Aloha manararoatra ihany ny teny hoe any États-Unis ao anatin'ny fampelezan-kevitra, ao anatin'ny tena azo atao tsara mihitsy ny manamboatra spot publicitaire ohatra manitsana an'le candidat adversaire. Mety misy dénigrement mihitsy ary ao anatiny ao hoe zao ny tantarany rangaha ty de apotrapotra amin'ny sary mba hitsanany any amin'ny opinion publique. Tsy diffamation zany any États-Unis, indrindraindrindra raha misy karazana débat mandeha zany ao anatiny zany tontolo fampelezan-kevitra zany diffamation ve zany? Tsy tokony hisy débat hitranga intsony ve zany? Sady omenany TVM CRNM ihany ny fahafahana manao an'izay. Ty ny tena manahirana. Raha misy zany ny atsoina mpanao gazety anankiray de azo ny fitsarana atao maka amin'ny fitaovana ary mety efara mifanidina manontolo an'ilay ainao manjery ny esany. Ankoatrany hoe manala an'ilay mpanao gazety amin'ny lisitry ny mpanao gazety matianina ony pra zany nanao vinany mety efara aminy hoe mikatony ty Rajaonarimampianina ty. Zany daholo misoratra ao. Tiako atongavana de be ny hirika ahafahana misetrasetra na amin'ny organe de presse na amin'ny mpanao gazety ao anatin'ilay code de la communication. Article raiky amin'ny 10, roa amin'ny 10 momba le ANRCM, Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée. Ao zany de hoe misy olona raiky amby folo mpikambana ao anatin'ity ANRCM ty fa telo ihany no avy aminy ainao manjery tsy miankina fa ny akoatran'izay de avy amin'ny fanjakana daholo. De inona ho any dikan'izany? Manahirana zany. Ty koa tena problème, tena olana ito. Andininy fahempolo alinéa 2 ny tsy ambaratelo ny raharaham-panjakana na raharaha manokana privé de tsy azo omena ny mpanao gazety raha tsy noho ny antony manokana. Ty nefa ny anisan'ny tena ahafahan'ny mpanao gazety mandrefo hoe malalaka ve le sehatra, satria io ila ataontsika hoe loharanom-baovao hoe source d'information. Toe resaka volam-panjakana ve de misy hoe tsy ambaratelo de tsy azo omena. Ifisika mitako hoe mangarahara fitondrana tsara tantana ohatran'izany. De ty moa efa adihevitra irahantsika hoe atao amin'ny article 520 alinéa 3 hoe tokony hipetraka eto Madagascar daholo ny directeur de publication. Tsy problème zany fa le zavatra natao tao amin'ny Sénat nanitsy nisy ty no manahirana am'le hoe zay manana petrabola be indrindra amin'ny orinasa no tokony ho atao talehan'ny famoahana. Ho an'ny mpanao gazety aloha raha lasa mpandrarany directeur de publication dao zany ohatra hoe raha ity Rajaonarimampianina ty nge zany de avetrany de Edgar Zavindrava zany no directeur de publication. Fantatry ny mpanao gazety ny asan'izany directeur de publication zany. Raha tokony hoe zany tena mila hoe homme de métier de ifangaro voraka am'izay
le hoe ny mpandrarà tsabaka am'le asa fanaovan-gazety, ny mpanao gazety sahirana satria fehezin'le tompony mivantana ny ligne éditoriale. Misy zavatra anahirakirana zany ao anatin'izany ka tena manahirana indrindra ty zavatra resantsika ty zany tena goavana am'ty taony ty tsika no 20 taona fa atrany isaky mankalaza tsingery taona na aterahana ty Rajaonarimampianina ty tsy maintsy ao amin'ny antsoantso ny mpiainy mba mangatak'izay ataovy mandrakotra ny Madagasikara ny Rajaonareo isa-taona rerak'izay miteny tsy ny fitaovana anaovana an'izany tsy misy fa ny lalàna ahafahana manao an'izany no tsy ao. De ity ato amin'ny 2020 ty de mametraka mazava tsara fa tsy azo ny ainao manjery tsy miankina tao ny mandefa ny radioany na ny teleny eraky Madagasikara. De eo mbola mipetraka le monopole de l'information ataon'ny fitondrana. Ny TVM CRNM giazany se tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana tsy misy tafiditra RNM sy TVM zany ary fandovan'ny régime ny fandimby zany. Dikan'izany zany io TVM CRNM io ihany mbola manana to couverture nationale. Rehefa tiany TVM CRNM badona vahoaka manerana Madagasikara de badony. Rehefa Tous ny vaovao mitranga ty Antananarivo ty fa zavatra fa teneniny misy vaovao tena goava mbe mitranga ty amitsika ty fa tsy hitanao amin'ny TVM zany, tsy hitanao amin'ny RNM zany. Triena le hoe inona ny anamboaramboarana ny lohan'ny olona manerana anosy ary indray aza tena dépassé le olona any lavitra be any. De hoe aleo mba samy afaka manenika ny Madagasikara arak'izay mba fahafahany ny ainao manjery. De io izy tonga de fa hoe lavina tsy azo atao zany. Ka rehefa tonga ny 3 décembre 2016 karaha lany ty eo aoko tsika tsy ametraka fanontaniana ntsony hoe fa maninona nareo tsy mandrakotra amin'ny Madagasikara ka io tsy azo atao ony. Nisy mba nametraka fanontaniana fanontaniana daladala ve zany ka maninona raha teo pirenen'ny olona ny ivelany any ohatran'ny BBC ny RFI tonga ty amitsika ary mahasarona Madagasikara manontolo tsika tompony ato anatiny ato indray ve tsy afaka manenika nosy io nge tsy terena ny olona ianao le radio tsy miankiny na ijery le fahitalavitra tsy miankiny ary zay le tokony afaka misafidy ny olona ataovy tsara leo amin'ny RNM sy TVM de tsy miala am'ireo ny olona fa aza sakanana kosa ny hafa mba mahafinaritra neny hoe za zao raha miteny eo de miteny any beroro endry ny ombopota amitsika n'le onjam-peo anao karazana vanim-potoana fisaonana mba zava-dehibe nge zany de mba nandrihitry ny adiny ray na adiny roa kely iny zany le polina tao beroro de nieno an'izay le i raha malefadefaka nalefanay zay zava-dehibe zany fa tsy azo atao ary ny tena manahirana mitony misy le calcul politique misy am'le hoe so de tantara be am'izay ny resaka fifidianana sy karazany any aoriana any 2020
tokony fantatra daholo zany ny fampiasam-bola natao. Ilaina ny mangarahara ao amin'ilay hainao manjery. Petraka koa fanontaniana hoe ny an'ny tsy miankina ihany ve ny takinan'izany, ary le an'ny hainao manjery mifanjakana ve mba hampiarana an'izany fepetra zany. Tsika mbola mamerina zany. Volaniza zao ny anakaramana any reny. Fampiasam-bola ahoana ny ao anatiny ao, sao de mba argent public io sitiavana asiany io. Zay mahatonga atsika miteny foana atsika madio ny saina. Tsaky maizimaizina malotoloto anina reno irehareana. Ao amin'ny article 300 avozina isaky ny 5 taona ny licence. Io koa tsy mazava. De misy fotoana zany raha ohatra ka tapa-kevitra eo ny fitondrana hoe tsy nahazo fanavozana tsononareo, de mikatona zany le radio. Zay tsy fantatra hoe inona mahasotsivana anomezana indray hoe mahazo 5 taona manaraka indray nareo, na hoe inona mahasotsivana ka tapa-kevitra indray le mpitantana hoe tsy mahazo manohy tsony. Raiky amy 300 tsy azo afindra ny licence raha toka mivarotra raha toka mivarotra le radio zany zany na gazety zany le tompony de ahoana nefa pitrangy zany ahitony radio antsivatsika tony rehefa nisy tompony tony teo aloha de namidy ny tompony ray de ndraisiny le mpifidy vaovao. Tsy azo atao tsony zany satria tsy azo afindra. 300 soahana ny licence raha tsy ampiasain'ny tompony mandritra ny taona. Za zany zao nahazo licence fa anokatra radio na télé na gazety. De tiany lalàny ty tenena zany rehefa nahazo licence androany de mety amy tapa-bolana amy ray volana misokatra ny radio ako na ny télé ako. Fa mety mitrangana eno hoe mandritry ny herintaona ianao, mametrapetraka zavatra be de be, mety mampanao formation ny ekipanao an'le zavatra ao anatiny ao satria zavatra vaovao. Mitady hoe iza daholo ny olona ampanaovina nyty métier ty. Mety be de be ny zavatra mbola karohana. Tapitra zany le herintaona de alaina tsy mahazo manao tsondray nareo fa efa herintaona ty mbola tsy misokatra ihany le zavatra ataonareo. Mety mitranga hoe misy fiatona aloha satria misy olana le sehatra de mety lavalava ny fiatona. De zay ndray vao manao rebranding ianao. Tsy azo atao tsony zany. Ka zany anisany karazan-javatra manahirana atao anatin'le code de la communication. Aizako hatramin'izany de didin'le lalàna hoe tokony ho ampy iveloman'le hainao manjery ny dokam-barotra. Zany hoe ianao zany tsy mahazo manao resaka partenariat hoe misy olona tsy miankina mba manohana anao any ivelany any na ohatran'izany fa dokam-barotra ihany ivelomana. Zany le zavatra tsy azo efa maninona no atao an'izany le izy. Reo zany tsy fantatro efa firy zay tanisan'ny saitsika zay akoatran'izay mbola ho avy. De zany le olanina, zany le ampiarina eto amin'ity Madagascar ty. Aiza mo ry mamanina ao amin'ny RFI ny tsy hanao karazana tena ironie lalina mihitsy indrindra ty amin'ny tany ty Afrika ty ny fomba hanaovana ny média sy ny presse. Nalefa ny rédaction tamin'ny etoandro izy ty de nafinaritra de aloha mba samy mieno tsika hoe mamanina aloha de chroniqueur ao amin'ny RFI isamaraina de any amin'ny folakandro any
misy fandalina nataony manokana ary akapobeany de tontolo aty Afrika ny tena resahany. Donc enone. Oui, ces jours-ci, en très démocratique république, les journalistes se plaignent d'être mis en garde à vue ou menacés de procès à cause de ce qu'ils écrivent ou disent dans leurs articles ou leurs émissions. Alors que c'est quand même la preuve qu'il y a des gens qui achètent et lisent leurs journaux. Et ils se plaignent toujours des difficultés de la presse et de la santé financière précaire des organes de presse. Et là, on leur prouve qu'on lit et on écoute ce qu'ils font, mais ils viennent quand même pleurer. C'est pas possible. Par exemple, à la présidence de la République, avec la CLEV, la cellule lecture et écoute vigilante des services secrets, les médias ont des lecteurs, des auditeurs et des téléspectateurs assidus et fidèles qui notent tout, 24 heures sur 24, avec le souci professionnel de rester fidèle à la devise de notre leader bien-aimé. Tout ce que vous direz ou écrirez sera retenu contre vous. Notre leader bien-aimé, qui a bien dit à tout le monde, sans se cacher, à midi pile, que le respect de la liberté de la presse a été, est et sera toujours le point cardinal de son magistère. Oui, petit, mais la liberté de presse, ce n'est pas la liberté d'être pressé et écrire n'importe quoi. Ah oui, les journalistes gondouanais doivent savoir que face à leur liberté d'expression, il y a la liberté de répression de notre leader bien-aimé. Et ils sont tous là à écrire n'importe quoi, en brandissant la déclaration de la montagne de la table, et dès que ça chauffe, ils se cachent sous cette même table. C'est quand même surréaliste qu'un journaliste de télévision se plaigne d'être placé en garde à vue. La garde à vue, ce n'est pas différent de ce qu'il fait à la télé, où il est assis à une table, dans un studio fermé avec de la lumière sur lui et des gens qui le regardent et l'écoutent parler. Sauf que là, ça se passe au commissariat et que ce n'est pas lui qui pose des questions. Et même quand il essaie d'en poser, comme par exemple, pourquoi vous m'arrêtez? Mais qu'est-ce qu'on me reproche? Et qu'est-ce que vous faites de la liberté de la presse? Personne ne lui répond. Faut qu'ils arrêtent ces journalistes. On est en très démocratique république. On leur demande qu'une chose, qu'ils soient polis, bien élevés, et qu'ils disent pardon, s'il vous plaît, merci, et qu'ils nous préviennent avant de publier leurs articles ou de tendre leur micro à l'opposition. Comme ça, on sera au courant et on enverra, s'en fout la mort des autres, régler le problème. C'est pas compliqué. Zay, aty amin'ny tany afrikanina aty, zay manko le gondwana aty Afrique io, le président bien-aimé, le président fondateur. Io zany le filoham-pirenena ngeza be zay midradradratra hoe za de manaja ny fahafahana, manaja ny démocratie, manaja ny ohatran'izao. Le famaranana nataony mamanina teo de hoe zavatra tsy sarotra nery mpanao gazety, oka fotsiny samy alala fomba tokony ho poli. Rehefa manoratra de asina s'il vous plaît, mahay manao pardon, rehefa zay de faly le président bien-aimé. Zany indray telo hoe zany mihitsy le tadiaviny eto amin'ity Madagascar ty. Lasa débat hatramin'izany iny hoe rehefa mba filoham-pirenena raha nga tokony tsy alana mihitsy le hoe filoham-pirenena rahana, andriamatoa rahana. Sasany taloha raha mbola asina qualificatif hafa. Andriamatoa folo ajaina mambahoaka. Teto mbola ampiana hoe be voninahitra. Amin'izao troisième millénaire zao mbola zany no tadiavana atao. Ka manahirana be le izy. Manahirana satria misy ny hoe liberté d'expression ozy mamanina, fa misy koa liberté de répression. De io le resaka efa nambarantsika teo ihany. Raha fitiny ty le code de la communication ty de mamaly le resaka teo mihitsy, tout ce que vous direz ou écrirez sera retenu contre vous. De zavatra ho tenenina zany manomboka eto na ho soratana
de hifototra amin'ny tena tsy piany tsara any amin'ny présidence de la république any misy le CLEV, cellule la lecture et écoute vigilante, mandray note ny zavatra rehetrarehetra de hipaingotra ka mbola mamerina isika sahia mihetraketraka amin'ny plaza vaovao manao ny asany amin'ny kitsipo de zay mbola hiaina ho arinao hahita qui vivra verra hoy aho. Thank you.